eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely eny ary tompoko a mbola fifaliana lehibe ho ahy indray no manatitra ny araba matsika tsiraray avy izay manaraka ny fandarana ankehitriny manonona ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika ihany koa ny tenako amin'izao fotoana izao a indrindra ho anareo izay matsapa ao anatina aretina anatina olana ao anatina fahavezan-kevitra lehibe amin'izao vanim-potoana izay itenenako izao de mitsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy hoe amonjy anao ane Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao ane izy ka hoy aho hoe na inona karazana geja famatorana fahasairanana misy eo amin'ny fiainanao de tsarovy fa manana ny heriny sy ny fahefany lehibe tokoa io Andriamanitra io a hitondra famonjena sy vahaolanao anao manoloana izao zavatsarotra zay menjady a eo amin'ny fiainanao zao no ambarako aminao ety am-piandohany aza mieritreritra anao na mihevitra hoe potika tanteraka ve zany ny fiainako tsisy azoko atao intsony ve zany orava tanteraka ve ny fiainako sa anahoana ny trangam-pianako aorina manoloana ny ty aretina sy fahasairanana ity zao ny zavatra aza tonona Andriamanitra rehefa tena miantso azy amin'ny finoana ary miantso azy amin'ny fotsika rehetrarehetra isika de tena mamaly atsika Andriamanitra ary mamonjy atsika tokoa io Andriamanitra io porofony zany dia maro tam'ireo olona tato anatin'ny baiboly ny tao anatina fahoriana fa Andriamanitra no faraheriny zany olona zany ka hoy aminao zay miainao amin'izao fotoana izao hoe arao mifandaratsika ary aoka ianao ino fa avy amin'Andriamanitra indray izao taridalana izao mba hahafahan'Andriamanitra mamonjy anao manoloana ny lalatsarotra izay diavinao faharoa manarakaraka izany ihany koa de manana faharetana ianao hoe raha ity zany lakle avy amin'Andriamanitra vahaolana natolotr'Andriamanitra andraisako zay vahaolana fanasitranana famonjena avy amin'izay de vonina tanteraka ao hoy aho hoe satria ao arina nyty fotoana ity any faraparany any de ivavaka ao atsika rehetra maro tamitsika ny miantso a avy any amin'ny faritra lavitra avy eto Antananarivo manodidina zay hitako hoe sasany efa tany amin'ny hopitaly izy sy ny zanany mifandiminy hopitaly fa de rehefa nivavahana tokoa de namonjy Andriamanitra sasany tao anaty olana sasany misakana amin'ny fiainany tsy mety avavoaka fa rehefa nanaraka ny fandarana ka niantso anay nivavahana dia namonjy ny olona Andriamanitra de amin'ny finoana no entiko manambara amitsika hoe avy amin'Andriamanitra no ahenonao sy ahitanao ty fandarana ity ka ndao tsika ary ivavaka am'izao fotoana izao aloha ametraka fotoana impiara-tanan'Andriamanitra rainay zay ny an-danitra misotranao amin'ny anaran'i Jesosy mbola nitahinao zahay ka menao tomponandro ary mbola menao ty fotoana ity indray tompo Andriamanitra afanay-mbola manaraka ny teninao iay ny fampianarana avy aminao ka apetraka eo ampelantananao avokoa Jesosy ny fotoana rehetra zay ranay manaraka eto fa namasino miasay ianao any amisa tokatrano any amisa ambatan'olona miasa mikery ianao ka aoko tsapany olona le famonjena magaga avy amin'Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy sotra tompo amen hoy a teny am-piandohana hoe Andriamanitra de tena izy le Andriamanitra mpamonjy ary tena afaka hitona vahaolana sy famonjena ao amin'ny fiainan'ny olona rehetra tsakanavaka ka zay ny antony tonga anateny aza mametra an'Andriamanitra aza mietreritra anao hoe tsisy vahaolana intsony io aretinao io na io olanao io na io zava-manahirana anao io aza mietreritra anao fa tena hifarana amin'ny ve zany ny olanao na tsisy lalana afaka izorana intsony ve fa ny apirisiako de ny olo hevitra anaratsika androany hoe antsoy Andriamanitra fa izy mampirisika antsoy amin'ny andro fahoriana de amonjy anao tokoa dikan'izany de zao ny atoron'Andriamanitra atsika androany ny hitaritan'Andriamanitra atsika androany sy ny any an-tanany atsika na iza ianao miaino am'izao fotoana izao de hoy amitsika tsy ampisalasalana hoe
antsoa i Andriamanitra. Ary ny Jeremia toko fa telo amby telopolo ara moa de miteny hoe antsoa ozy Andriamanitra de valiko ianao ka ampisehoky zavatra lehibe. Zany hoe na iza olona tena miantso an'Andriamanitra de amaly ale olona Andriamanitra. Ohatra am'izany zao zay voalaza ny bokin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tantara voalohany toko faefatra ne de manomboka eo amin'ny 9:7. Tantara voalohany toko faefatra de manomboka amin'ny 9:7. De zao ny vaky le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy na makiko azy. Ary Jabeza dia nalaza noho ny ralany, ary ny reniny nanao ny anarany hoe Jabeza, fa ho ny reniny ory aho raha niteraka azy. Ary Jabeza niantso an'Andriamanitra ny Israely hoe engane ka ho tahinao tokoa aho, ka ho alalainao ny faritaniko, ary hoankoko ny tananao, ka arovanao amin'ny ratsy aho mba tsy hampahory ahy izany. Ary dia nomen'Andriamanitra azy zay nangatany. Mazava eto ny tenin'Andriamanitra araky ny afatra netiko teo aloha hoe tsika tokony tsy salasala, tsy tokony hiawatra na hoe irorosaina na hoe mihaino marina ve izao Andriamanitra zao, tena misy ve izao Andriamanitra zao, fa hoy ariavanao tena misy Andriamanitra. Ary tsy hoe misy fotsiny Andriamanitra fa tena mamaly izy. Mamaly ny olona rehetrarehetra zay miantso azy Andriamanitra, na iza io olona io na izy. Hitondra zava-manahirany, hitondra ny olany, hitondra ny aretiny, hitondra ny faniriny eo anatren'Andriamanitra, de tena miaino an'izany olona zany Andriamanitra. Ary tsy hoe miaino fotsiny Andriamanitra fa tena mamaly Andriamanitra. Araky io tantara io zao de volazan'ny tenin'Andriamanitra hoe nisy reny mpianakaviana anankiray lavo tamina lehilahy. Io reny mpianakaviana io de volazan'ny tenin'Andriamanitra hoe vehivavy janga, niteraka de rehefa bevoka izy de nijalijaly izy tamin'ny fotoana nitondrany voka, tao anaty fahoriana, tao anaty fanilikiliana, tao anaty vavam-bahoaka zay mety maneso sy mandatsa, nataon'ny olona tsinitsinina lay vehivavy. Ary mandra-paterany de niatra zany fahoriana zany mihitsy ity vehivavy ty, ka natonga ny tao anatiny hoe raha teraka ty zazay ty ataoko hoe Jabeza no anarany na hoe ory fahoriana na hoe jany. Zay mihitsy zany no tao am-pony ty vehivavy ty. Inona tokoa tsika zavatra nitranga, teraka soamatsara izy, tonga tety ambon'ny tany ny zanany, de niteraka zazalahy izy ka ny anaran'io zaza natao hoe Jabeza no anaran'ilay zaza. Satria zao mihitsy ny teneniny hoe ory any teraka an'io, sy jaliana nitonako an'io amboka, ary mandrakankehitriny de ory ny fiainako, ary zay no namaritra ny fiainany zaza io. Zavatra kely tiako ambara amitsika aloha de izao zavatra aza tonoana. Tsika de tsarovy fa io anaran'io de miteraka vokatra ary mamaritra ny fiainan'ny olona. De zay no natonga ny tylateny nandehateny ny fotoana fa nahilikiliky ny ralany izy, nataony ralany tsinitsinina izy. Ary zao mihitsy ny teny ralany hoe enao tsy miray lova aminay enao fa enao zanaka vehivavy janga, enao ohatr' zao. De nahilikiliky ny ralany, nefa n'izy mba olona manany maiziazy avy fa de nataony ralany tsinitsinina, nampahoriny ralany, nahiliky ny ralany tanteraka mihitsy. Taty arina tonga ny taona maromaro ny aina tety ambony tany. Tapa-kevitra io lalahy hoe mandra-pahoviana zany ny ainako am'izany fahoriana zany, mandra-pahoviana ny ainako am'izany fijaliana zany, mandra-pahoviana no hiatra zao fiainana mangidy izao. De ambarany tenin'Andriamanitra fa ndray andro izy de niantso an'Andriamanitra, niantso an'Andriamanitra izy ka nyteny manao hoe ry Andriamanitra ny Israely eo, engane ozy ka hotahinao tokoa aho, ka ho alalanao ny faritaniko, ary anko hoaniko ny tananao, ka tsy arovanao amin'ny ratsy mba tsy hampahory atsony ny ratsy rehetra. De volazan'ny tenin'Andriamanitra fa de nomen'Andriamanitra ny Jabeza tokoa ane izay nangatany. Nomen'Andriamanitra anazy zany ka hoy aminao hoe aza mametra an'Andriamanitra, aza mietreritra anao fa tsy ho vitan'Andriamanitra itsony ny amondry anao, hanafaka anao, na hanasitrana anao, na maniolo anao am'izao fotoana izao. Aminao ny mietreritra fa tena mety hoe sarotra le olana, mafy le olana, tsy hitako zay lalaka le. Fa raha tena manana fasahina takan'ny Jabeza isika,
iantso an'Andriamanitra de iaino atsika ihany ko Andriamanitra satria nahoana tsy miangatra Andriamanitra tsy mizatavan'olona Andriamanitra ary zao ihany ko Andriamanitra keka tsy miova mandrak'izay ny heriny sy ny fomba fanaony raha niaino any Jabeza Andriamanitra tamin'ny fotoana ny antso izy de afaka miaino atsika rehetrarehetra ihany ko izay masaky ka manam-pinoana hoe de iantso an'Andriamanitra ako de ozy ny tenin'Andriamanitra iaino atsika Andriamanitra manana fasahina lehibe mihitsy aza misalasala ianao tena aoka iny takan Jabeza hoe omen'Andriamanitra anaty koa zay nangatahako satria mafy loatra ny sedram-piainana mafy loatra ny nandroany ty lehilahy ty ka zay no natonga anazy hoe ny vaolako tsy ao amin'ny mamako intsony satria na ny mama niteraka azy efa nametraka ny anarany sy ny fiainany hoe Jabeza ny vaolana ihany koa tsy ao amin'le rahalahiny intsony satria na de ray ary ny ray niteraka andro zareo manana ray iraisana dada iraisana de zavatra misy ane tsy nitia anazy ny rahalahiny nano tsy nitsiny anazy ny rahalahiny ary noko fa na ny manodidina ny ty lehilahy ty azy de tsy mba nitsy niantra azy na mba hoe nalahelo azy vokatry ty zao onjoonjo ny ty lehilahy tsy samy rery ny fiainana fa zavatra tena mampahery de hoe manana an'Andriamanitra lehibe izay nitokisany ty lehilahy ty ka nasaky niantso an'Andriamanitra izy mba alalao Andriamanitra ny faritaniko tery mijaly loatra kely ako alalao ny faritaniko arengany ankotahina aho men'Andriamanitra anazy izay nangatany ary raha ohatra ka toizana ny tantaran'ty lehilahy ty de mafinaritra nanomboka ny natsony ralany izy nataony ralany lasa pitarika azy izy nomboka nytahin'Andriamanitra amin'ny fiainana satria niaino azy Andriamanitra ary mivalian'Andriamanitra ihany ko izy ka hoy amintsika zany hoe zany ny fomba an'Andriamanitra sy ny toetra an'Andriamanitra zany ny fanaon'Andriamanitra ohatra ihany ko tsy hoe tao amin'ny testamenta taloha ihany fa na de aty amin'ny testamenta vaovao azy de niainy ny olona rehetra izay nangataka tamin'i Jesosy ary niantso azy tokoa ohatra ny amin'ny Marka 10 manomboka andininy 9 ka hatramin'ny andininy 2 any mino fa raha olo efa mpamaky baiboly tsika de haitsika zany teny zany hoe nisy tantarana lehilahy anankiray te Bartimeo olona tena nijaly hatrany ankibony reny ny jamba io lehilahy io ary tamin'ny androm-piainany de mangataka ny velotenany tsy mba nisy olona nanampy fa fijaliana ihany koa fahoriana ny ainan'io lehilahy io nandritry ny taona maro izy tao anatin'izany fahajambana tao anatin'izany hoe metehitra fanampiana man'olona mangataka mba fivelomany tsy moramora ny ainany tamin'izany ndray andro de voalazany tenin'Andriamanitra fa nandalo tao amin'ny tanàna ny Jeriko Jesosy tompo rehefa nandalo tao Jesosy de nampiary ny Bartimeo ihany koa le atsoy Andriamanitra takan'izay nataony Jabeza hoe niantso an'Andriamanitra izy de nomen'Andriamanitra anazy zay nangata de tak'izany mihitsy nataony ty lehilahy tao hoe Bartimeo ty nomboka niantsoantso izy satria nitabataba ny olona niantsoantso ny olona hoe inona zany mandalo zany ozy Bartimeo fa misy inona zareo no mitabataba ny olona de ozy ny tenin'ny olona namaly azy hoe lay Jesosy Kristy efa Nazareta ny mandalo eto amintsika tonga de velona tao anatin'ny finoana sy ny fanantenana hoe anomboka ho azoko am'izay zay rangatahako ho azoko am'izay zavatra mpahiriko ho azoko am'izay zavatra mba tena nanakeja hatram'izay mba valy zany androany niantso izy ry Jesosy anaky Davida mba mamindrafo amiko no sakanan'ny olona izy tsy navelan'ny olona niantso izy fa zao voalazany tenin'Andriamanitra mbola niantso any Bartimeo ka ny teny manao hoe ry Jesosy anaky Davida mba mamindrafo amiko ianao eny Jesosy tompo zany niantsoantso zany na de tao anaty olona be ara izy de hoy teny Jesosy manao hoe antsoy ilay jamba oeto meketo anatrehako vo tonga teo akaikin'ny Jesosy Bartimeo tsy nisy resaka lavabe nataony Jesosy satria efa niantso ty lehilahy ty fa nivaliny sisa nomena anazy inona ny tianao raha lehilahy inona ny tianao mba ho taoko aminao na hoe inona ny tianao mba ho atolotro someko anao zao ny teny Bartimeo rabony eo ampahirato ny masoko tsy nisy salasalana raha olona ny ateherana jamba mandra-pahafaty ny lehilahy io raha fianakaviana ny ateherana jamba mandra-pahafaty ny lehilahy io fa isaorana an'Andriamanitra mbola afaka niantso Bartimeo mbola afaka nisokatra ny vavana ka niantso an' Jesosy izy hoe ry Jesosy anaky Davida mamindrafo amiko inona ho Jesosy ny tianao mba omeko anao so ataoko aminao androany ampahirato ny masoko ozy niaraka tam'izay gava aminao le izy
teny eo ihany na iratra ny masiny afaka izy na maly azy Andriamanitra. Hoy amintsika izay manaraka am'izao fotoana izao. Ny tenin'Andriamanitra ao Matitoko 20:7 de zao voalazany ary miantso anao ino sy atoky izao tenin'Andriamanitra izao. Matitoko 20 de ao amin'ny 7. Zao vaky le teny, ary lazaiko aminareo koa raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona na amin'inona ka angataka izany de ho azony avy amin'ny raiko zay any an-danitra izany. Raha misy aminareo zay ety ambonin'ny tany mifanaiky na roa na firy zany io mifanaiky angataka na amin'inona na amin'inona, raha angataka ozy na amin'inona na amin'inona tsy voafetra zany fa na inona na inona. De zao ny teny Jesosy, omen'Andriamanitra raiko ho an'izany olona ety ambonin'ny tany izany zavatra izany. Omen'ny raiko ho an'izany olona zany ozy izay zavatra angatahany. Ka izay indrindra no apresiako anao marina ny Baiboly, tsy miova Andriamanitra. Fa raha miantso isika de amaly Andriamanitra ka omeny atsika zay angatahantsika na inona na inona. Ka hoy aminao zany, andaotsika tsy salasala. Itsoro vavolombelona kely amintsika azy zao. Nisy tantara voahaingana, nisy ranabavy anankiray nanatona ana vao herinandro teo eo zay. Za pastera ozy miasa amina asa anankiray fa ny olana mipetraka ozy tsy matetika tsy mandray karama, misy olana foana ny fandoavana karama. Ary matetika ozy amin'ny fotoana io ndraindray firy volana vao mandray karama de mijaly zany efa mba manana ny fahaizako, mba manana ny experience ataoko ihany. De ohatry ny tapa-kevitra pastera ozy hoe tady asa vaovao ary ny asa nangatany amin'io asa mifandraika amina fifandraisa any ivelany. Ka rehefa nisy mpanompon'Andriamanitra nitondra hafatra tao am-piangonana na inona fandrinareo, na inona etaetanareo, na inona fangatahanareo, soroaty zany aza misalasala mihitsy fa hoeto ato am-piangonana, hoeto alatsa ho ato zany fa ivavaka ho anareo zay ary eny fangatahanareo Andriamanitra de omen'Andriamanitra anareo zay zavatra nangatahanareo. De nampirisiana mihitsy aza mametra an'Andriamanitra ianao, aza misalasala ianao fa tonga de inoy fa omen'Andriamanitra anao io zavatra nangatahanao io raha tena mino ianao. De tonga tokoa ary mivanim-potoana. Tapa-kevitra pastera zay tenao tazomiko le fangatahako ka mangataka vavaka aminao andro azoma io, zoma indroa azoma zay zany hoe tapa-bolana. Tonga tao amiko izy de nivavaka ho azy nametra tanana taminy amin'ny anaran'i Jesosy. Raha zay ho any fanrinao omen'Andriamanitra, ka ianao ve mino fa omen'Andriamanitra zay nangatahanao? Mino pastera ozy, mino raha ny fahaizako ozy sy ny fahalalako aloha de iloko fa omen'Andriamanitra anay io. Faharoa zany kozy mino fa Andriamanitra ne miaino ary mamaly ka rehefa io niriko de inoko ozy omen'Andriamanitra io. De zao vavaka ao anao za fa minofo omen'Andriamanitra anao zay nangatahanao. Alatsinainy izy nanatitra dosie amin'io. Tonga tany aho izy fametrahana fantaniana amin'ny teny anglisy daholo izy nitao. Zara pastera gaga hoe ahoana fa mivoaka avao aho izy, ohatrany tonga de gina tanteraka aloha ary maina tanteraka Andriamanitra, ohatrany tsisy fantatro ary tsisy azoko zay zavatra nanontaniana natao. Ary na zavatra ny valiko ary ozy zavatra nagaga anangy aho izy de zao tsy mitsahatra amin'ny teny mivavako nefa tsy haiko tsony zay zavatra lazaiko. De voaka tao aho izy ohatrany kivikivy kely aho izy Andriamanitra, tsy haiko itsony hoe inona nyteneniko tao. Ary na le fanontaniana napetraka taminy aza hoy ndraindray ohatrany tsy fatany zay amalina azy. Tonga ny asabotsy, tamy sabotsy teo ny antsoa izy, pastera mahagaga zao Andriamanitra zao izy. Fa hoanao voaray somatsara aho hiasa ao am'le ambasady avy any ampitan-dranomasina. Voaray aho izy ary andray miposta tsoela aho izy amin'ny fahavalo volana oto zao. Fa tena magaga pastera hoe ay Jesosy zany nitao alohako niditra tao am'le birao ka na olona firy nametraka fanontaniana na inona fanontaniana napetraka tamiko mety tsy araky ny fahaizako sy ny fahalalako fa ny tompo namaly nga niaino izy de nimeny anazy fangataho. De zay fijo ny vavolombelona zay nitenenako aminao hoe zany
olona efa tena jolasaina raha ohatra ka maizy azy de hoe kely ny finoana kely ny fanantenana fa Andriamanitra tompoko miain'ny olona rehetra zay mahatoky azy. Miaino Andriamanitra, mamaly Andriamanitra ka hoy amintsika zany aza misalasala ianao. Ndray andro any ko zao nahitako rem-pianakaviana nitondra ny zanany teo amiko zay narary voninahitra ho an' Jesosy tompo. Fa raha ny aretiny ty zaza ity de hoe aretina ohatran'le andro be toratorana ireny, ary matetika le zaza de tratrandro zany foana raha vao misy zavatra mitranga de tonga de ohatrany efa misy fambara hoe etsika ane io zaza io de tonga de mitrindra tsy matsiaro tena miafatrafatra foana, ary matetika ao anatin'ny herinandro tsy maintsy misy fietsehana foana io zaza io, indrindra araky ny tenina isaky ny tsinam-bolana de tsy maintsy metrika ny aretiny zany zaza izany. Fa isaorako an'Andriamanitra rehefa mivavaka tena amporiseko izy vavao efa nitety dokotera tonareo, efa nandeha tamin'ny olona rehetra ianareo, fa tsy nety sitrana tokoa zanakanao, fa raha ivavaka ianao ohatrany hiantso an'Andriamanitra taka ny Jabeza, taka ny Bartimeo amaly Andriamanitra de ho sitrana ny zanakanao. Naporiseko izy akoatra zany na vavaka ao anazy izay nametra tanana taminy, fa akory zavatra magaga saorana an'Andriamanitra lehibe. Fa efa volana vitsivitsy zay tsy netsika etsony ny aretin'ilay zaza, afaka tanteraka izy ary na le reniny ary de gaga hoe matory tsara le zaza, milama tsara le zaza, ka na misy inona ny tranga na inona fotoanandro volonandro tsy metsika etsony i zaza io, ka na tsinona ary ny volana tsy metsika etsony le zaza, tena sitrana. Ary nisy fotoana tena nitesitenerana mato hoe ojerevako hoe sao de mbola etsika ty zanako ity, akory ny agagany tsy netsika etsony rehefa tonga ny tsinam-bolana afaka le zaza. Zany de vokatry ny asa famalina zay nataon'i Jesosy andsoy ahako. Ry hava malala zay manaraka ankehitriny, hoy aminao androany, ny ataonao zany mba hatonga anao tena hoe hiantso an'Andriamanitra ka maly anao izy de izao zavatra voalohany, aza misalasala ianao, manana finoana ianao fa io Andriamanitra io de araky ny teniny misy sofiny tsy ladalovana fa mare. Andaotsika hiazakazaka ao am' Jesosy tena atoky ka hoy aho hoe aza sina fisalasalana tsony ao aminao, fa tena miaino anao Andriamanitra, miaino izy. Faharoa manarakaraka izay, miantso anao ako hampanjaka amin'ny fiainanao Jesosy, satria zao zavatra matetika teneniko, tsy nety ambonin'ny tany ihany tian'Andriamanitra amatsinyatsika, fa tian'Andriamanitra izika andova fiainana mandrakizay indray androany. Ka izay indrindra nitomako ny olona rehetra, raiso Jesosy aloha. Ekeo izy rehefa mino anao de manomboka raiso am'izay Jesosy eo, mino anao azany raisiko tompo sy monjy ny fiainako anao, midira sy manjakato anatin'ny foko anao, satria te hitoetra iaraka aminao andova fiainana mandrakizay, ary tiako anao hiaino ahy ety ambony tany. Bartimeo tsy nanaka antsona fa Jesosy intsony, fa teneko aminao fa Jesosy mitsy nitondra fanavotana sy fivantantara ka nahiratra ny masiny. Ka zay inkoa ny atomako anao hoe Jesosy androany ataovy manapaka sy manjaka amin'ny fiainanao. Ary fatelo, misy raha tanteraka amin'ny fahotana, aza manota intsony, aza mieritreritra mbola iverina fanao ratsy, satria be deabe nge ny olona indraindray izy tia hovalian'Andriamanitra, izy miandrandra'Andriamanitra maly azy, amonjy azy, kanefany ny fahotana ankamamin'ny ihany, ny fahotana tsy fony ihany, ny fahotana mbola iainany ihany. Fa ny olona makao am' Jesosy ny olona tena miaraka am' Jesosy de tokony olona vaovao tanteraka hatramin'ny fitondrantenany, ny toe-pony, ny toe-tsay, fomba fiteniny, ny toetrany anakabeny, tokony ho hitan'ny olona rehetra fainao vavolombelon'ny tompo, olona efa niova fo tanteraka, olona efa olo-baovao mihitsiny ka tsy miaina taka le fanao ratsy tany aloha intsony. Raha tianao tena iainanao zany Andriamanitra de tsy maintsy misaraka am'izay fahotana zay ianao, tsy hoe mino an Jesosy fotsiny ianao na ohatrany efa atao anaty Jesosy ka zay tiako atao io, tsy maintsy miala amin'ny fahotana aloha tsika, tsy maintsy miala tanteraka amin'ny fanao ratsy aloha tsika, tsy maintsy miala amin'ny ota. Fa ozy ny tenin'ny Jaona toko fasivy hoe Andriamanitra ie tsy mihain'ny olona mpanota tsy mihain'ny olona mpanota Andriamanitra. Ary be deabe ny olona indraindray miantso an'Andriamanitra ihany, fa taky ny varahana lay lanitra, taky ny tsy misy mihaino anazy akory. Ary na izy ara-tado-kivy, ary mety anisany zany ianao zay manaraka ankehitriny hoe ohatrany efa tsy te hivavaka antsony pastera, ohatrany efa tsy te handoalika intsony ako,
ohatra rehefa tsy te hifaty hanina intsony a tsy te hanao alimbavaka intsony a ohatra rehefa ela ihany zay fa mandraky ny androany ohatra mbola tsy nahita valiny mbola tsy namonjy Andriamanitra so de tsy mihainao intsony izy ary misy olona ary miteny aminay nandray hoe mbola misy ve hoy zao Andriamanitra sa tsy izy intsony hoy am'le olona misy Andriamanitra ary mbola miaino izy fa hoy amitsika zany andao elana amin'ny fahotany andao isaraka tanteraka amin'ny fanao ratsy aza mandeha faratsina intsony na fahazarany-dratsy esory zany fa zany anisan'ny fototra mahatonga n'ilay valim-bavaka tsy mety azon'ny olona faraparana koa izao afatra izao asa afitiniko ny afatra rehetra ninona olanao na inona zava-manahirana anao na manahoana sy manahoana ny aretinao ka na inona ina fandrinao andao iantso an'Andriamanitra fa mamaly izy andao iantso an'Andriamanitra fa mifepetra de zavatra anankitelo a izay nambaraka ireo fa tena miaino Andriamanitra ka amonjy anao izy filazana hoetiko am'izao fotoana izao de ity izay fiangonanareo fiandrondra kely a dia manana fitoam-bavaka lehibe zay tanterana ny andavanandro a ny atalata sy ny alakamisy manomboka am'ray ora sasany ny talata sy ny lakamisy ireo zany de natokana mihitsy ny hoe fitoam-panafana vavaka fanafana tao ao zao za isaky mitory teny tao za talata na ohatrany de mampianatra ny olona mihitsy hoe be de be amy kristianina ny tena tsapa hoe misy famatorana asana fana ratsy ny fiainana mahatonga azy mbola ratsy fo tsy mahay mamela eloko mahatonga ny fiainana misakana ka tsy mety tafavoaka any amin'ny asa any amin'ny fidiram-bola any amin'ny fianarana any amin'ny fanambadiana ka raha mbola tsy rava ho aho isakana io tsy tafavoaka mihitsy ny olona zavatra lehibe mampahery ady izao maro am'ireo olona manatrika amin'ny fitoam-bavaka matsapa hoe misy fanafana lehibe ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana de izay no anetanako atsika zany manasanao amin'ny anaran'i Jesosy tonga avy aza mijery anaram-piangonana aza manaiky fihetsehany satana fotsiny sainao hoe efa nandrain'i Jesosy anao ka tsisy de voly zany tsony tsia Jesosy tena ny ary mifanena tamin'ny olona maro taty ambony tany fa nandroaka de voly tamin'ny olona be de be izy ary Jesosy de teny fa zay mino ahako ny asa zay nataoko de mbola tokony ataon'le olona ary tokony mbola hiasa lehibe noho izany arany olona ho Jesosy ka hoy amitsika zany raha ny asa nataon'i Jesosy de ty nandroaka de voly de tokony roana keo de voly amin'ny olona fa manjary mijaly ny fiainana ka tongava talata alakamisy samy am'ray ora sy sasany fa ny alahady kosa de misy fidirana inefatra miantaona amin'ny fitora sy amin'ny sivora dia misy ny fampianarana tenin'Andriamanitra izay hitondran'ny tompo kanefa ny amindreo amin'ny fito sy amin'ny sivy reo a de misy vavaka delivransa ihany koa fandravana ny herin'ny ozina fandroana ny asana devoly ny amin'ny fito a sy ny amin'ny sivy akoatra ny tenin'Andriamanitra zay ampitondrain'Andriamanitra ny mpanompony ao fa ny amin'ny raiky amby folo kosa fidirana fantelo de misy fampianarana lehibe atsika araky le teny Jesosy hoe mampianara azy arak' zay nadidiko anareo fampianarany olona sitrapon'Andriamanitra mba iorenany ao amin'ny tena sitrapon'Andriamanitra marina isaky ny amin'ny raiky amby folo io maro ny sitrapon'Andriamanitra mila ianarantsika maro ny fahalalana mila fatatsika ka ho atsika zany dia etaniko le amin'ny raiky amby folo ho avy ianao raha mangetahita fahalalana itombo fampianarana itombo amin'ny fatakarana afantaranao ny sitrapon'Andriamanitra rehetra fa ny tolakandro kosa dia misy ny amin'ny ray ora sasany ka mifarana any amin'ny efatrora any a io fidirana ny tolakandro io any tanako atsika rehetrarehetra na iza tonga ava ianao maro be ny olona efa tonga ao fa zavatra mampahery de izao tena miasa Andriamanitra ary zay resy lahatra hoe misy aherin'Andriamanitra lehibe misy fanatrehan'Andriamanitra magaga amin'ny fitoam-bavaka zay atao ao fiangonana refia Andronakely raha te hiantso anay moa ianao hoe mila vavaka teona aminay manokana de misy numéro telefony nareo afahako mifandray aminao na any amin'ny faharitany ianao na any ampitan-dranomasina ianao na any ivelana Tananarivo de afaka miantso anay afaka miona mivatana aminay mihitsy moa ianao satria mandray olona foana izay isan'andro mivavaka ho an'ny olona tsy akanavaka ka vonahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanay masina ka andao ary tsika hivavaka petrao fonao ary ny tananao na apetrao am'izay faritra marainanao fa hivavaka isika aloha am'izao fotoana izao Andriamanitra raiko sotranao amin'ny anaran'i Jesosy ny am'izany teninao zany amarino ankehitriny fa tena miaino anay Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy didina ny aretina rehetra sy ny fanaitainana miala amin'ny tenan'ny olona izany
miala mivatany olona ny loharaninaretiny ny aretina zay tsy sitrany fanafody de sitrany zany ho ny herin'Andriamanitra ko amin'ny laharany Jesosy aoka ho sitrana ny marary rehetra ary na izy na izy ao anaty fahasairana anaty olana ady fikorontanam-panambadiana sakanarabola vofatotry ny trosa amin'ny anaran'i Jesosy foanako zany fanamampahory azy zany miala ny herin'ny fanaratsy ary tapahako ny ozona aoka ndray vaolana sy famonjena ary fitahin'Andriamanitra ny olona am'izao fotoa zao tonoko any anaran'i Jesosy hoe tahina ny olona rehetra zay mino afaka ny aretiny mivany olany am'izao fotoa zao amin'ny anaran'i Jesosy sotr'Andriamanitra raiko amen. Zay zany toko mifandaratsika fa te mirary fitahin'Andriamanitra anao amin'ny araky indray raha sitrapon'Andriamanitra. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.